Gasy Rakoto. Afom-pitiavana nosoratany Itokina Natoky Gérard Arabe Manantsoa sy Anjara Soa Miora Lalaina Patricia Ovelominy Vantsoa sy Antsaravaka miaraka amin'ny Arliva Tahina Nantenaina Arsineza Roland Ramanantsoa nandray feo Anjarliva Nana Totosa. Aiza koa ty ianao e? Dia ataonao inona koa lakile ny tombiloko? Asa, hikosiana votongotra ngamba. Sady tombil anao rery zany keo fa itsokely le fiteny fa nanana ny rany ary fa tsy anao rery. Zay fa eo ianao sy ny tsy fatokisanao. Miora, fa ho aiza amin'ity andro efa maiziny ity nefa ianao e? Mba ianao andianako. Miora, Miora! Raha mba voatazoko matsy ianao tamin'iny riviny. Mety tranga akory loza mpifamoivoza rery. Dia mbola niara-nakafy mody masoandro teto amin'ity toerany ty fontsika. Sady mety efa nahavita farakera teo ambony alitara. Nefindrisy. Tery anavona sy famalina ny fanaovantsika farany. Miora. Malahelo mafy arao maninona ary any loza arao e. Mafesatra be izany lohako zany. Ohatry fa aiza koa ary zany. Ataony hevitro ihany kanefa dia sahirana mitady ny atsimo sy avaratra. Tena maham-be ary ve zany zaho maliny dia iza nakanoty. Nini? Toky? Efa taitra laha. Bonjour aloha e. Tsika. Fa inona koa nataonao aty? Zaho mikarakara ny laha zaoko. Andrasa angalako lasopy vetivety laha fa efa hafanaina fotsiny izy ao. Zay ihany ange dia vita e. Oty. Ary nataonao aiza kay ny sary Miora tetsy? Nataonao aiza ny sarim-badiko? Nafindrako toerana fotsiny rehefa mampilamindamina ny efitranonao Inona ary ty mikoropaka be ty? Itsy napetrako tsara etsitsy le kadra misy ny sary Miora. Fa iza moa no namea lalana anao ikitikidika ny fitaovana ato amin'ity efitra ity e? Tadeo fa inena aiza tsy sankitika an'ireo azafady ary raha toa ka natezitra an'lahy e. Andraso fa veriko amin'ny toerany. Zay. Efa hoe azafady fa inona ary tsikizitina be ty? Aza hitako ka ianao ihany koa no nanolo akanjoko. Ka feno loha be kosa ange le akanjo teny akoditra dia tsy maintsy nisoloana e. Fa ianao ty ve efa mitapo mihitsy? So dia verinao fa vadinao ary rehefa tsy nikitika an'le atina akanjonao misy sarina fo kely be dia be iny raha izay mahamenatra anao ary moa zany tsy mime aminao ange ary tsika. Ianao koa zany dia masika loatra ka. Ny fiangavianeny angeny nandehanako aty fa tsy aritra ny ankizitsiananao ohatr'izao akory e. Fiangavianeny? Ny antso neny maly mba ho aty hanala fanginana anao. Inona koa ary zany ataoneny zany? Zany efa nilaza taminy fa tsy teresaka na iona manolo zany mihitsy.
Dia efa hatramin'ny omaly izany ianao no taty? Ie, fa atsika moa tsy mifankafantatra dia voavoaka kely mihitsy ny lahy ozy ny reny ny tonga. Hariva ihany ny andro nefa toa tsy mbola miverina lahy. Tsy navelan'ny noditsony aho fa hoe aleo rahampitso mantsy ny androany. Zara teo moa tsy niasa sady efa niomana ny amin'izany ihany dia tsy nampaninina. Niomana ny autorité aminay ve? Hafahafa. Fa hafahafa ahoana koa e. Angamo voalohany ihany natory taty aminareo ohatr'izao ka. Tsy azoko mihitsy ka. Dia tamin'ny fomba ahoana moa no nahitanareo ny nisy aho? Efa fantatra tsara nge lahy. Na tsy teny izay nalehan'ny lahy taminy eny azy lahy dia fantatra tsara fa lasa tany amin'ilay toerana fandehananareo sy miora fo fahavelony. Rehefa nakany izay dia io tokoa ianao nitapify teo amin'ilay toerana miaraka amina tavoahangy toaka. Afa-paharaka. Eny misaotra anao sy neny ihany aloha. Efa ela tokoa tsy nisotro ohatran'ireny. Nitsingerinao maly tokoa mantsy ny taona nahafatesan'ny miora. Roa taona katroka lasa izay. Miora. Le olona tsy foiko sy mamiko indrindra. Le efa ho ampiakariko vahateny ambony alitara. Indrisany efa fa misopatra loatra raha fahafatesana. Miangatra amin'ny fiainana. Oka re izay fa inona ary tia. Sady ho any amin'izay ilay lasopy fa mangatsiaka eo indray ka. Dia ahoana ilay saribainina? Vitan'ilay ihany ve ilay izy aloha? Ohatra tsika indray tsy mitody damosina bandy akamin'izany. Efa vitako milay be. Manamarina sisa nanjarany lasa dia hoe mbola misy amboarina ka. Satra betsaka ilay saribainina. Tena kama tokoa aloha elahy. Tsisy isaorana lesy zany a. Elahy ty tokoa moa zany dia niala vazony rery tany dia tsy mba nanasany bandy akama mihitsy. Tsy niala vazony izany le tsy nataoko tany fa nisaona. Izay ny lako filaminana. Nisaona? Nisaona n'izy ry tia, iza maty a? Ka aloma ihany fa inona ary titaitaitra be ty. Zakotrany miora moa le tsy nisaonao keo a. Ka mitramin'izao kosa ve le tsy lahy dia mbola misaona azy ihany a. Efa roa taona moa zay. Marina na ny fanahany azy ange zay andrem-piadanana. Tsy ho adinoko mandrakizay le sy raha miora. Ary tsy ahita tovovavy oatra azy mihitsy a. Sady be fitiavana ny tsara fanasy toetra. Tsy ambaka an'izany ihany koa ny bika aman'endrika ilay izy. Dia elahy ve mieritreritra fa izy irery ihany ny olombelona manana an'ireo kaliteny tany sain'ny lahy rehetra teo ka. Sy be dia be manerana ny tanàn'ireo lesy. Jereo fotsiny izao ato ampiasana. Manino? Efa misy miandro kotiany lahy fotsiny angereo e. Tsika izany moa dia miandro kotiana fotsiny. Eto any lahy lesy. Tsy lena amin'izany a. Ohatra lesy. Tena potipotika amin'ny langy ilay tsy ny sipiny. Ny fihetsiny amin'ny lahy fotsiny aza dia ahitana taratra an'izany. Izy io nefa tsy karazan'ireny sipa hoe jilajily ireny fa amin'ilay mifanentana tsara amin'ny lahy mihitsy. Sao dia mba nikaramainy kosa ary lahy io. Nikaramaina ao koa lesy raha toky a. Inona nefa aloha ny tena hoe akalany-lan'izy iny a? Tsy tiako fotsiny. Tsy azoko mihitsy koa lahy tika. Mipetaka ohatran'ny lakôly loatra. Tsy misy ainana mihitsy fa idirany daholo izay tokony tsy idirany. Manepotra e. Sady misy antony hafa ihany koa. Antony inona lesy raha toky a? Mana hoe sao dia inona le tia a? Hoe sao dia izy lesy ny tao ambadiky ny nafatesa miora. Inona tsara hoe ty raha toky? Lasa lavitra be nge lesy bainina zany eritreritra lahy zany mariny. Ka fantatro tsara ne ny fitiavany ahy. Ary efa nampahafantariny ahy zany na tamin'izaho sy miora efa niaraka aza. Na dia zany kosa zavily itsy a. Loza mpiarako dingely ty ny nahafaty amin'ny miora. Tsy tiany mialy ty. Ka mety noho izay ahy lahy amin'izay mihitsy zany no antony lasa akalany lahy azo azoko. Nefa mety tsisy idirany akory ingely ty zany e. Iza moa no mahalalako. Eritreritra sena mba lasa fotsiny ahy. Ka dabo ihany ary zany resaka tsika zany lesy.
betsaka angeo any sipasiliba mifanentana amin'ny lahatao ampiasana ato e. Tena mbola tsy amin'izany mihitsy lesy mbola misaona ny foko. Elange tsy manandrana akory. Iza ny mahalala raha olo tiana vaovao tokoa ny tsy ampy amin'lahy io ka. Mety vetivety fanao reny izay dia adio ny lanitra trapony lahy tamina lasana ny Miora. Satria mety olona asolo ny toerana eo ampony lahy milay ny lako. Tsisy asolo zany lesy ny toeran'ny Miora. Sady mbola tsy voninany amin'izany koa. Na izany aza lesy dia mba asolo ihany le fond d'écran lahy io atombo amin'izay aloha. Mety io konge ohatra ny lasa hoe sakana mampisalasala ny sipa amin'lahy. Zareo ve alala hoe olona efa nodimandry eo amin'ny sary io fa dia hoe io zany ny olo tiany lahy. Fa inona daholo koa zany lazainy lety izany. Ajanony amin'izay zany resaka tsy nanan-kanina zany ka. Fa tsy nanan-kanina ahoana akory ty zany aza ny tena hinan-kanina. Zay ela zay fa zay lesy torohevitra amin'ny mahabandy akama ihany lesy zany fa sao dia ataony lahy hoe mahatezitra ny lahy. Mba malahelo koa ange lesy mahita ny lahy mampijaly tena lava ohatran'izao Saotra lesy. Ao fa hiezaka ny amadika pejy Oy, aleo manaraka toizana ny resaka lesy fa tsy havita asa eto sady misy olona mandondona koa zany. Voatendry mitahiraka ny jangilina tokoa moa zany tsika roalahy afaka rotokom-bola na araka ty ordre de mission ty. Anampin'le raika lahy efa nelo lalana. Amin'ilay kosa ty zany vakansy sa vita ho azy. Saloa tsy mba mahafaly an'lahy zany ohatrany tsy dia taitra zany mihitsy mantsy ialako. Sady mety amin'lahy tsara lesy zao mba miova rivotra kely. Asa nge lesy no anirahana antsika ihany fa tsy hoe ala sasatra. Mametraka fitokisana tanteraka amintsika ny orinasa. Inona ary ty? Nga moa manakana antsika tsy hanararaotra ny ranomasina, ny sipa sy ny sisa zany mba pozitive eo ihany ho le fiainana arbaina. Fa ialahy aloha miomana fa tsy maintsy manala azy rehefa any tsy lozolozotra foana ohatrany io. Voaray se vo zay mihitsiny mahatokony ny fahaizanao ny tenako. Mba zay ahy lesy afa tena ilay io zany hoe mila miomana tsara fotsiny tsika sady samy manana tomobile ray à la disposition antsika roalahy avy tsika roalahy. Misy ohatr'izany indray velo ty tena milaina amin'ity société ty raha tsy miova. Fa amin'ny antony araka asa ihany anefa hono ny tokony ampiasana azy raha araka le contrat. Inona foana ary ty manimba filinina lavy ty lesy. Mainy vadiko le olona levony hafa. Davida wa. Oe, Sandra, fa isik zany. Ataony efitrantsika re. Eto pandrina. Eto anilan'ny vadinao. Ay, nofy. Nandray le nofy. Tsy voandray mandeha mantsy na nofy nandorany Sandra vadiko velona ohatran'ilay teo. So dia tokony hanantona dokotera psikologiany azy tsika. Tatoato mantsy ianao to manofy sy miantsoantso an'izany mahay zany foana. Sady tsy mety tantarainao amiko vadinao mihitsy le nofinao. Hatrany nofiana akory Sandrano izy dokotera mila manakina dokotera zany mampetro ny voninahitro zany. Iza ny mahalalako. So dia misy ifandraisany amin'ny sainao io zavatra mahazo anao io. Akoatran'le nofy mampitsamboatra lavanao mantsy dia tsapako lasa varim-bariana sy matimaty araka izany koa ianao. Mety arerahana fotsiny rehefa aza mandefa heritreritra lavitra na koa mety ilay fotoana namainitra antsika taloha mitsingerina amin'ity volany ity. Roa taona ohatran'izao mantsy nisaika namozako anareo mianaka tao anatin'ny iray mpimaso so moa fa avitra somantsara ihany nareo mianaka enona dia hoe nitondra takaitra azy ianao. Aleo reny lasa ombany lasy ny zava-dehibe fotsiny dia hoe mbola eto anilanao za sy natao kely zanatsika
raha ny amiko indray tsy dia mametraka olana loatra eo amin'ny fiainako le takaitrana velany. Rehefa tonga ve ny fotoana tsy hiverina ho azy eo ihany izany e. Za raha teo efa manaraka fitsaboana. Tsy adinonao tokoa ny nanao fanafodinao a? Tsy adiniko ka. Ary aleo tokoa aloha hiarina hikarakara sakafo maraina amin'izay fa efa maraina koa ny andro ka. Izipitiako manomboka makaleo tena hoe mandreporepy ny zanaka totoako mihitsy. Toko zany dia mody tsy merika mihitsy efa impiry ve na amin'izay ny antso dia tena tsy henoko fa miala tsiny. Ahoana ny ianao? Izay indray bonjour aloha e. Andeha hoaiza ianao zany? Efa tany an-trano dia hoe voalasa kely aty hono ianao dia nenjehako. Inona koa zany atondroneny zany? Izy indray izao no tatatana hoe andeha androany variana be nge ianao zany e. Andeha hoaiza ho ahy ianao? Fa tsy efa nampahafantariny neny anao koa ve? Ka ianao mihitsy mba tiako ilaza re Inona koa ary tia mifampilakisy ity ka? Mbola mamaika za io raha toa ka tsy important ny ilanao Mba afaka manatra ny lary ve za e? Inona foana ary neny tisipity? Afaka manatra anao ve ho azako? Any? Za nge ka mbola anao korsa be dehibe vao tena mandeha soa zany sakosiko fa efa nalefa melo any. Sady horeraka ny fotsiny ianao Antray kosa e. Dia tena tsy tiany lahy mihitsy zany miaraka amiko. Fa tena ahoana loatra rery toka. Tsy ho vesatra ho an'ny lahy nge hafa hanampy an'ny lahy azy. Sady zasineny raha teo efa nilozanao rereto. Fa hono aloha Hoe? Ino komoa ianao no tsy azoko ilaozana? Iasa koa neny ny andehanako any fa tsy hoe tsangatsangana akory. Antray. Ary aza dia masika ohatran'io moa e. Zany tsy naninona anao e. Fa ny tsy azoko maninona ho ahy lahy miketiketaka be ohatr'izao foana rehefa mba miresaka amiko. Le arakarahana mihitsy ny tsy tiako. Sady tsy mila fanampiana avy any velany koa Toka. Aza dia mba manao an'io moa re tena hoe manosibon-tanana ohatr'izao foana ve zany? Antray kosa tsy misy hoe antray izany. Mba maiza fotsiny manaja ny fanginany hafa. Eny ary aleo hiverina rehefa izay ny tianao. Soavadia mba tsy ho azo sampona neny dianao. Mangano any ny masontsika. Maninona tokoa zany masika lava ohatran'izao noho ny ahako amin'izay tsy voaporofo sy tsy mety tombona akory ve? Tsika eo miala tsiny fa ohatra masika loatra aminao tokoa. Mety mbola mikorotana amin'ny fanomanako antidiako ty koa angamba kindohako. Ao fa hitondrako vandalana ianao Eny ary mino aho fa rehefa miverina avy any Mahajanga kosa nareo efa mba miova ianao sady rona 3 volana be izao nareo no any. Eny marina zany. Zay fa mba maingavy ianao amela andeha irery. Eny ary soavadia toky. Fa ihany zany rivo-dranomasina zany ka. Lainga aloha fa tena mafana be aty
tena hoe amin'ny 10:00 ve ilay izy fomba azoazo ny ena. Mafana trolo fa izy de tena tanàna maresakako na amin'ny alina aza mbola tena hoe mikorana be dolo ny olona ty. Eno tsara vitana ihany sika nalefa taty. Na de hoe somary misitaka amin'ny vilona aza le toerana. Sofa taty fa tsy tany an-dakira be tany. Karatasy doda ny menimenina beko. Zany ve? Lazain'le rony fa fetsifetsontsika. Zao no baiky midina ko fetsifetsy ahoana koa. Samba gaga ny jalako. Lany teo ratsy vitanany. Manao vitanalako. Zareo mihitsy ny ratsy vavaka fa setra sirbadoda ary manala azy be ny tamagako. So ihany keo aloha fa mbola tsy fotoana fialan-tsasatra zao. Ratsy zany mety vahoaka tsy vahoaka fotsiny tety. Fa ty kosa lesa raha toko tena besery kely. Sady mandona be daholy. Zay indray le ty. Zany voay marina. Tena tsy andalovana mihitsy. Amin'ny fiainana lesy mila manala, mila kafizina ny fotoana iainana ity. Indray mandeha ihany lesy ingeny miainy. Marina lesy zany. Asa roviana vao iverina isaina ohatran'ny lazany indray. Toy ny le tamin'ny fotoanan'ny fankatiavana sy Miora. Ka zay indrindra lesy mila mahay mamady apejo Miora nge tsy hoe nandeha natsakaka mbola iverina alty. Ao fa ezaka letsy zay mihitsy ny tokony ataony lahy. Ezaka nadiny sy kelikely ny alaheloko. Ka zay nge areo dona kely aloha fa tairo. Ary aloha commande revy am'izay fa ny brochette rehetra zao efa midonaka be mihitsy ilty. Nisy ray volana sahady zay nandeha nandro toky. Tena malahelo azy mafy zany. Zao mahazo azo zany le hoe manana olo tsy manana ka areti-po no azo. Indrisy mantsy. Tena tiaka ny enao ry toky. Fa tsy mety mitodika amiko mihitsy moa ny fonao. Tsy azoko loatra. Mba inona loatra reny na mikisankala Mioranao ty inona nananany ka tsy ananako. Sa izy mihitsy ny manakipy masony. Nyreny nefa tena tia ary maniry ny rahanay. Tapakarangany hevitra fa tena aka congé ady ho any Mahajanga. Ao amin'ny statiboto na mantana. Tena malahelo loatra ny toky aka. Zay vavany any efiko. Seria, fa inona foana ary mbola mahavarinanao ato miandranao ane zay mianaka Ay, azafady re to tsy mety tapa-kevitra mihitsy aho hoe iza miretroboreto no anaovana. Maninona nefa raha manontany ny hevitra raha sahirana ianao mifidy fa tsy milona fotsiny tato ka le didiny retroboreto mihitsy no to tsy maharesy lahatra ako. Maninona? Akanjo mahafatifaty be zao ve de tsy maharesy lahatra anao ka tena tsy azoko re ny aiko diso manara-batana loatra reto izy. Tena sadaikatra manao andretiko mba marina Orsandra, robo vao mividiko anao ve de ataonao ohatr'izao ianao aza nge tena mahafatifaty be reo anatin'ireo jereo ane na natao aza de miaiky mihitsy hoe maman est très belle. Tena hafafa be ohatrany tsy miakanjo zany fahatsapako ny tenako. Fa manina koa nefa no akanjo ohatran'izao foana vidinao Ozay ohatran'ireny daholo angeny akanjonao hatramin'izay hatramin'ny nahafantarako anao. Zany tokoa ve? To tsy tsaroako zany ka. Manana fakafizana hafakely tokoa raha izany. Jereo daholo reo akanjonao fitondranao mamonjy lalonanao anaty garde robe reo fa ohatran'izany daholo.
Ka toa hafahafa be amiko reto iziko. Mianjanja loatra. Raha tsy mampiseho lamosina azy tratra dia misy sadikatra eo am-potope. Tsy azoko koa ianao ka. Akanjo ohatran'izao aniny mety amin'ny toetrandro aty e. Sa anao akanjo ba amin'ny tiandro mafana ianao? Iany ary. No ianao lany fotoana sy volany vidy dia anaovako ihany ty robe ty izany. Ampiako an'ity karazana samboady misy volon'ondry ty fotsiny mba anakona ny tratrany. Tsay e. Mahafatifaty inge tsy malalako ty e. Ianao koa izany. De malakilaky amin'izay ianao fa ho tarety ihany sika. Dia tena tsy nanaiko tokoa moa izany ndrisitsika raha tsy nakatia mahajanga. Tena misy afitsoka mihitsy. Raha petsy ihany aho dia efa nomboka fikarohana malalako. Efa meneny radio ny adresiny. Eiko fa imemenina ianao ahita fa tsy ahoako e. Eretako foana. Izay maharitra koa ny vadin'Andriana. Ary aleo aloha mba hivoaboaka kely any amin'ny plage any e. Hivoaka rivotra masina kely any aloha. Sady vakansa radio ny tena direksioko aty fa ny ambiny efa mission hafa kely. Saika voan'ny tamberitany aho marina. Aika tanàna ngeza be ty atao hoe mahajanga. Marina mafy raha tsy nanontany olona impiry aho vao hitako letrasy. Raha arak'ity adresy voasoratra aty izany dia ato misy an'ilay toeram-piasandro toka aty mahajanga. Ha! Tsara fatongavana indray. Tsy efa toko ve io manao polo fotsy mivoaka makaty io e? Iny fa nijorojoro eo alohan'ny vavahady sady namoaka telefona. Andraso. Ohatray, fa iza koa izao be vazivazy manampina ny masoko izao e. Mampitandrina azy raha sedra fa raha ela io dia mahita amiko a. Tsy sedra koa aloha e. Bonjour ela. Ohatray, fa atao itsika. Maninona ty ianao? Andray, manahoana ela? Inona ny vaovao sy maresaka ty? Manahoana? Tsy dia misy ambara fa zao gaga amin'ny fahitananao zao. Dia tsy mba faly ve ela mahita e? Za nga moa ny teny an'izany e. Fa manao inona ty ho atsika? Anaraka anaoko. Za tsy tia la. Anaraka? Jeko. Mba ataovy matotra korsika. Inona koa ary ty? Fa tsy tianao ve raha tena ianao tokoa no nalehako aty e. Eny e, izany eo ihany fa hanao vakansa no tena alehako aty. Ie, sady mba mitsidika an'ilay totoanay. Mo tsy salama koa ilay vatiny dia mba mamangy e. Dia ny antony tadiavako misy anao indray hanatra ny akanjo ny lana mpitondra ny neninareo. Dia nosairany neny tamin'izany ve ianao e? Za nefa efa niteny taminao hoe tsy olana. Zany e, fefitiako. Dia tonga soa ary zany ianaoko. Tratra soa re fa ianao dia tsy mba mahatsiaro ahy mihitsy e. Dia tsy mba niantsona dia mba hoe anontany fahasalamana fotsiny aza. Ny mesazy moa zara raha mba mivaliany lako. Tena ialana tsiny rehefa tena repotry ny asa. Tsy izany koa nge fa nisy akamara izay lasa niverina ny tanàna. Misy orana dia lasa manenjika asan'olona tery izay mitsamo ao. Izany
Ny azo ao nahiako hoe mety nahita sipa manjakely taty ianao dia izay no nahavarinanao tatyko. Mahita lazaina. Ny fotoana isana ary tsy ambiko aiza moa no anenjehako an'izany re ah. Ko raha tsy dia fahinana ihany koa moa. Eny fa manomboka milamindamina izy ato. Ary efa nisakafo atoandro nga ianao? Ary eza hoa sedra ny tsy miaraka nareo e? Mbola misy enjehana kely le ry dia taraiky ah. Lalana andeha sakafo ane izaho hitanao io e. Ay ve, dia mba afaka miara-misakafo amin'ny lava iza. Fa nahoana kosa moa tsy afaka e. Ka sao dia ohatra hoe efa misy olona miaraka misakafo aminao ko. Ianao ro malalako a, inona amin'ny mahavarinanao ato e? Mba mitazatazana eto am-baravarankely eto re ahy e. Ary tonga leo kosa ianao izany androaniko. Angaty tsy dia be olona? Ie, tsy dia be olona ka. Eo aloha ataoko bizoza ny vadiko izany e. Ka nanahoana ny journée any latany? Toy ny mahazatra e. Mamizana fa misy zavatra nentoko anao ato. Zany? Sady amin'ilay tena tianao mihitsy. Inona indray sao zany? Mofo mamy ilay tena tiandry be mihitsy. Zangy eo ato tsy dia tia zavatra mamy e. Gâteau amin'ilay ngeza be mihitsy nefa nentoko andry ato e. Dia ho jerijerenao fotsiny ve sanatria? Efa nampidiriko anaty frigo ao. Ka zany ve reo lany a? Enao ty koa dia mahita atao? Lanareo io e. Olona tenda kely reo daholo. Zany eo ihany fa efa nanaovanao rano mafana ve zay? Efa vitako ka. Efa nalamiko daholo koa servieta sy zavatra mety ilainao. Tiako ange ty vadiko ty. Fa mba aiza ho natao e. Toa tsy tazatazako teo mihitsy. Gaty hitanao izy tafatory eo amin'ny salon ao. Be lalao be ho ny tany ampianarana dia ao, matory ao. Efa tsy ny andalana ny tsy nahazaka aloha nefa dia mbola nidongy hijery dessin animé dia io. Rendrika eo pototry ny fahita lavitra ao. Misy atao mihitsy io zanatsika io a. Zay ary aloha fa andro vetivety ahy e. Mandehana ary e. Anakatona n'ity varavarankely ty fotsiny a dia anandrana ny mofo mamy nentinao. Tiana tokoa ny ngely ity ka tsy mahalavo e. Tena vehivavy tsy misy ataony any lahy. Sy mba mitapo mihitsy. Aza mena tsiny le sisy fa zay tinge hony adala ty e. Ka tsy adala tsony fa fa mitapo mihitsy e. Mahakamo ahy ihany indraindray misy fotoana kanefa toa mampalahelo andray amin'ny lafiny iray. Tsy haiko izay atao azy e. Atao mifanaovana azy litsy e. Elahy tiako ngely tsy azoko mihitsy. Sy be fa manaty potsiny reny. Le tiako le. Ona aloha e. Elahy ty tokoa ve zany dia tsy mba nitipo fitiavana amin'ny mihitsy. Tena hoe na dia potipotiny aza ve tsy haiko lesy a. Ary feto aloha ny foko dia mbola ny ferako tsy ity. Mbola maratra loatra. Tsikako tsy haiko fa salany hoe manararoatra ny fahavoazako zany fotsiny. Manahirana be. Tsy azoko tia. Manararoatra ny fahavoazany lahony ha? Efa nandrasany fotsiny angehatra amin'izay izay ampisaraka anay sy Miora idirany. Mainka moa fa nisy an'iny fahafatesany Miora tampoka iny. Dia io izy meloelo sy manara-body etsero io. Salany hoe zarany azy Miora maty. Nefa dia namany tena kaiky ngely ty. Ve mbola zany foana e. Ny sainy lahy koa dia fa ratsy foana ka marina e. Ka malahelo loatra letsy a. Ny tena mampalahelo ako angely izy. Lavenina sisa ny fatiny Miora e. Tsy mba nisy azo nandrasana na nofinosina akory. Dia mitady olona ao ampangaina foana zany lahy vao hoe afaka alahelo ha?
nefa aiza zao zay afaka eo ka vao maika aza ngely ty miombo e. Izy ihany lesino nainapitepony fokoa. Tena tisy ny karakara nainanetsina ny banga rehetra tamiko kanefa io indray le ty ditanondro tsy asa mety vetso lalina be eo. Ina ary ty e. Tena aleo le tsy zany hoan'ny ratoky e. Efa manomboka leo an'ity banty koa marina ka sy ohatra ny reny miorendra ngany rivotra ienanko. Za na tena ataoko aza hoe tian'ny miorako tamin'ny fahavelony tsy mba mivaro lava ohatr' zao kosa aloha e. Eny ary andao fa za koa zany tena ramaka be. Tsika no maiko ny samy varina aloha fa mitady école be. Mody nataoko hoe mivorifoana tsika amin'ity semaine ity de amin'izay tsy afaka mihaona aminy. Mbola mila fotoana be dehibe alesy e. Ela moa sisa anondrasanako fa na izany aza ity mila mandroso foana tsy sasatra mamerina an'izany amin'ny lara toky a. Eno a. Eto ary zany ty toerana voalazato ty. Mihodinkodina fotsiny aty nefa tsy mety hitako le toerana. Ty zao le fianarana. De aiza zao zay trano mavomavo mifanila aminy io. Io mifanila aminy io. Ary io voakaingana sao mikatony eo ihany. Efa miraiky amby folo mahery ka izao. Ohatr'izay ary ireo firavan'ny mpianatra tokoa ka izao. Mba mijereva lalana rangaty a. Jereo le zanaka kely ko raha tsy nodonina fotsiny. Oe, azafady. Na ny taratasy koa zalatsaka. Tena azafady. Inona koa ary mahazo an'ity lehilahy ty. Marina raha tsy ataony tsara dinika ohatr'ireny indreny ty za. Haoenao andehananaiky a. Salan'ny olona dala. Avy malaky zanako a. Tsy hay tsony tonona mpangalajaza na inona. Tena leo aloha aka toerana fa tena fanina zany. Tsy nandiso any ny masoko fa tena miora le hitako teo. Miora le olo tiako. Le noheverina fa efa maty. Nefa ohatra tsy mahafantatra akory mety izy. Sady toa efa niteraka ihany koa. Ino na efa taona eo angambiny zazy iny. Inona daholo re zao hoe de miora tokoa ve iny sa olona mitovy fotsiny. Nefa le feony tena hoe feony miora. Maninona ary azany. Mangorisina ny vatako ny tolo. Re ny olona mitovy be amin'ny oriny. De misy olona mitovy tsy misy anavahana toy ireny tokoa ve? Samy saiko mihitsy nefa fofa tsy misy idirany amin'ny ora akory ny vehivavy iny. Maharitra firiny eo moa zany sisa ny asanareo aty. Toky. Enao nge ndresahako e. Toky. Ahoana ozy ianao? Sady amin'io nalovony fotsiny le sakafo. Anga misy olana sa maninona ianao e. Tsy misy nenenina fa ohatra mivalabalaka zany fotsiny a. Fa mbola maharitra be ve ho any asanareo aty? To ray volana mahery ao sisa raha ny tokony ho izy.
fa mbola tsy aiza fiovany. Ary ianao ty mora oviana mody? Mbola tsy haiko. Fa nylaniako taty daholo ange ny ambiny congéako amin'ity taona ity e. Tena malay koa mana zany fa raha mbola mazoto ianao dia ty ano. Fa misy inona loatra ary? Tsy mbola nahitanao malay koa manotro izao aka. Azonao zaraina amiko ange izay manahira-tsaina anao e. Za eto vonina foana anampy. Tsy hitako re izay fomba hanazavana azy aminao fa any fotsiny ty raha mbola mately ianao e. Manahira-tsaina mihitsy no mieritreritra andreto akanjo ato anaty armoarako reto ka. Dia verinaina ohatr'izao foana vesaky ny fidy akanjo. No mahavo azy koa tonga dia vidinta vita foana. Efa hainra teo moa ny tayako. Ne, le izy aloha tsy ratsy e. Sady noko fa amin'ilay lafo vidy araky ny teniny. Kanefa tena tsy mety zatra andreto izy mihitsy hatramin'izao fa dia hoe anaovana fotsiny mba tsy hatezitra ny tavita. Eny fa na dia tsy mampalezy loatra aza. Aiza foana re chérie? Ho avy re. Aiza atao kantonao raha afako mahafatifaty. Marina tsy ohatran'ireny anjery latsaka tany reny. Fantokavana re izao. Ary toa milongolongo be indray re. Nao andefa taraikeo re. Sady manahirana le miditra tara. Sady ianao milaza fa olona manakaja avokoa ny voazo. Iny ary ndao ary. Ary mba mitsikitsiky re Ozanga mandolona raha mahitanao amin'izao hoe montitra be le vadin'ny dokotera. Ena re Inona ary no mahazo Tao misy fotoana ohatriny hoe olona tsy fantatro izany ty voalaza fa rain-janako ty. Nefa indraindray ohatriny hoe mahatsapa ho tanteraka manaraka ny sitrapony rehetra. Asa mety vokatry le donana azony lohako ka nitarika fahaverezan-tsaina tamiko hatrany angamba. Marary indray izany lohako izany ka. Ndray ty fanasany ty bainina marina. Eno ale. Olona ambony sy manakaja be ny voasa ato. Mila matotra tsara tsika ro lasa satria mety isy piray maombona antoka azo eritreretina amin'ireo olon'ireo Raha za nefa le saosaka iteny tamin'laho hoe mba alamino kely aloha ny ato fa za aloha iodona kely misy mpamanja be efa manao pro amiko mantsotro. Miaiky an'ity banty marina mafy. Misaotra melo le bainina zay. Fa misaotra melo ahoana koa e. Za nga mbola nanaiky. Ina ary ty tsy azo ifanarahany ty raha toky Vazivazy fotsiny iny e. Gaga milahako. Mandana vonjeo ny ankizy ny lary. Okey bainina. Aleo aloha mba hakarivotra kely eto amin'ny terasy eto ka. Sady mahafinaritra ery ety ambony ity izany. Mahatazatazana ny manodidina rehetra. Oday. Fa tsy miora indray ve ty miakatra ny tohatra ty. Manao robe mihaja be sady manara-batana. Mifampitantana amin'ny lehilahy anankiray.
Inon'izany io rangahy io? Andraso anatonako tsara. Inona koa ary mibahana an'le tiany lalany olona eo e? Ilanga izany resahako izany e. Inona koa ary maso an'ity tovolahy ity? Za ihany nataony tsara pantsina. Miora, ianao tokoa ve io? Hitako ihany ianao marina. Dia tsy tadidinao mihitsy ve za e? Inona koa ary ty mifampikasikasika ty le ty a? Ko raha tsy fananam-pokon'olona ny tareham-badiko ny tsapatsapainy lafotsiny eoko. Aza mila ady amin'olona eo rehefa andao hamonjy ny latabatritsika e. Tsy mahay miaina tsy. Nikitiko ty ny vadiko eo ihany ala raha tsy tia hita raramiko. Tena saika afa-baraka teo marina raha iny ny hitatra teo. Mila mitandry ny alary toky. Mba iza koa ary ny tovolahy iny? Mety hoe olo-pantatro ve fa tsy tadidiko. Miora hony. Mety nampifamadihany tamin'olo-kafangamba. Azo misy inona ary ny amasony ty lehilahy ty izany. Lasa hafahafa-pesany ny fahatsapako ny tenako. Mavesatra be ny lohako. Fananinona tampoka teo koa ianao Sandra? Tsy haiko ry Davida. Fanina tampoka teo Sao dia nasian'le zalahy teo zavatra koa ary ianao tamin'izy le nikitikitika antarehanao teo? Oaiza indray ianao fa fanina nge zany. Mamikira ty amiko e. Sandra hono no anarany. Aleo hiataka lavitra eto sao dia mahita raha araka ny teny teo tokoa ka aty lavitra ety any manara-maso ny vitsiny. Rehefa mahazo latabatra fa ahoana koa ary zao e? Olona mitovy ve sa ahoana marina? Nefa ne Miora tsy kambany. Raha ihany ny ray tapo aminy miky. Tena Miora rangahy io a. Tsy mamorona velively ny saiko. Na ny fihetsy na ny fombafombany. Ilay fitafy fotsiny no mahasamihafa ny zareo. Tsy ny lalona ohatrany fa tena aminazy tsara mihitsy le tena toky. Marina e. Miaika anareo aloha e. Tena hoe tsy miraty occasion mihitsy a. Amin'io le reky tsy hita ratsy marainandro. Ny valala le tsy raha tompo tsy indroa misehatra mba vady a. Ny fahatanirana tsy mipodindroa. Donc mila profitena. Azo la. Nefa ne tena nisy zavatra nilaika ao an'ny lahy mafy mihitsy tamin'iny e. Faona le ty? Misy zavatra tsy mampandry ny sainy lavy? Ohatrany tsy mampandry ny saiko izay lesy. Tena bokosy. Fa ahoana le ty inona ambilema ny lara toky a? Tsy haiko lesy na zany mamy na nitoka ny mahery na ahoana. Ody, faona mihitsy letsy a? Maka mihitsy aloha lahy toerana. Tsy mihina lara hitatarako. Ka alefa soary lesy e? Hitako tamin'le fanasana iny angely ty Miora. Iza tsara hoe ty raha toky? I Miora ho ah. I Miora izy e a? Otray. I Miora olo tiako taloha letsy fa ho izy andray a. Tena mba ataovy matotra kosa lesy raha toky a. Ahona koa ty no ampitombona amin'izany a? Efa hoe tena izy ho ah. Nofo sy raha. Efa indroa tamin'io no nahitako azy. Tamin'ny voalohany moa tsy nanana ny eritreritra ny kiasikasy satria taitra loatra. Fa Miora nofo sy raha ahoana aloha e? Sao dia mba nany nofo kosa azy lahy ty. Samy matotony a? Tena izy mivantana mihitsy ho ah no hitako. Ary tsy olona mitovy ary tsy lazan'olona fa ny masoko zao no nahita. Ary tsy matoto ihany koa satria azo tsapay tanana. Dia tena enjana indray lesy zany ko marina e. Dia ao nozy izy rehefa nahita ny laka?
eo indrindra ny olana goavana ne. Fa hoana le ty? Tsy mahalala izy. Ary ny tena mampitapy ady ity. Izy efa manambady sady efa niteraka. Satria ny tsenam-pianatra no nahitako azy voalohany indrindra. Zazalahy kely eo amin'ny 7 taona eo. Zazalahy kely 7 taona? Eno mety mba olona mitovy angamba ny laka. Na ataontsika aza hoe izy tokoa zany hitany lazany de zanany tokoa zany le nitsenainy. Tsy tamin'ny 2 taona moa izy nodimandrika, vetivety eo de ananjanaka 7 taona. Sady anarana aza hoe nodimandrika hiteraka indray ve? Raha tsy hoe iny karazana lolo vokatra iny anga. Aza miteniteny foana ry ty. Tsy lolo vokatra zany Miora. Asa izy amin'ny mahalalako. Izy nga moa hiteny an'izany amin'lahy hoe tokyo lolo vokatra nge za ty. Le tiako le. Tsy haiko hoe. Zany mampiady-saina mafy ahy eto hoe ahoana ny alalako ny marina. Inona ny tokony ataoko? Fa tena sura aveo ahy ozy izy lahy, ohatra ny impossible ankely ty zany zavatra koziny lamiko zany. Tsy mamita kaly ety ny masoko a. Ny feony, ny fietriny, ny rehetra, tena hoe izy. Ka raha izy tokoa nge zany le hitany lahy de mety nanana fiainana anankiroa le Miora. Mety hoe efa niteraka tamin'io lehilahy io ohatra izy. Tsy hitan'izay fomba ialana tamin'lahy de iny izy mody nanao maty iny. Sarotra inona lesy zany. Fa hoana ty fantatro tsara Miora. Ary efa hotely taona ny rahana angely ty zay vao iny saika vao iroso tamin'ny raharaha iny. Ary fantatry lahy tsara zany. De tsy hitako ihany le tsy zany ka marina. Tena tsy mety azo toro mihitsy marina ka. Aizako mivadibadika fotsiny. Mino aho mantsy fa le vehivavy mitovy be tamin'ny Miora hitako ihany zany hitandratoko zany. Za fotsiny tsy te hiteny. Niditra tao anaty fiara 4x4 raha nentina rangara izay. Za raha teo koa moa mamano tamin'ny fotoana nahitako azy ka zay ny tsy tena apokorapaka. De inona zany no atao nefa inona moa no azoko atao amin'izany Zay raha teo efa diva ody, efa vita daholo ihany ny asa. Zazalahy kely efa andro vitsivitsy zay no nanarahako maso ny Miora. Androany kosa aloha tsy maintsy ataoko izay resahana aminy. Engany mba tsy ho tadidiny fotsiny hoe za le mikitika ny tarehiny nandritra n'le fanasana iny. Aleo tandremana tsara ihany ny fihetsika sao tsy azo ny fonotsony. Bonjour madame. Salama tompoko. Avy naka-pianatra. Ary tena mavitsipitsika kosa le ry zany. Ie. Le mody angamba mampasoto azy kokoa no le mianatrako. Io koa ngazo hoe anay koa izy ianao raha tsy vidianana gilasy. Nakoariny an'ity lehilahy ty. Tsy haintsony na olon-dratsy na inona. Nefa raha le endriny aloha to tsy mahamailo na mahamana ahy. Andao raha hividiana ny tonton gilasy lahy. Ary mamany angaha tsy mba tia gilasy. Mamany ary no tena mankafy gilasy Any ay kosa. Andao ary araka sika. Andao hiaraka hihinana gilasy. Tsy mampanina anao? Inona moa ny olana? Anga moa ny fihinanana gilasy mila iranaka. Ka sao de le zaza rery ohatra no mahazo mihinana ko. Aiza koa no isy an'izany. Toka aloha ny anarako Ary ny anara menaka mba izy.
eny matso valiana raha toa ka tsy mety aminao a. Tsy manenina ka Sandra no anarako. Sandra? Ie, dia tia maditra keliko tia indray ny natao. Falo mahafantatra anareo mianaka. Dia nareo ve zany avy aty Mazenga? Le ramosiako no avy aty ka. Fa ina daholo no antony izany fanontaniana rehetra izany. Toa mahavariana ihany manko. Oe, azafady ary raha tokana na fotoana anao ny fanontaniako. Ohatrany tsy malala fomba tokoa. Miala tsiny e. Fa ito alohantsika ito aloha ilay varitra gilasy. Inona ny tsiro mety aminareo mianaka? Dia tena hividiananao tokoa ve izay mianaka e? Nataoko fa nivazivazy fotsiny ange ianao teo e. Tsy nivazivazy zany aka. Ka so dia manahirana re. Tiany vola dia ataovy chocos fraise. Tsy misy sahiraniny zany re eo e. Misaotra betsaka tamin'ny gilasy. Nathan, remercie tonton Toky. Ohatray, nanafy ny endrika fotsiny ianao lahy. Tona kely ary ny zanako tonton e. Zay. Fa inona tokoa izany no nataonao teo e? Toa tsy nitsena mpianatra akory mantsy. Antsena mihitsy aka. Fa efa nisongona ny mpanampy. Dia nizana ampiresaka anareo mianaka iny. Sika raha teo moa ray lalana ihany e. Zanakao sa? Mbola tsy niteraka. Efa maty vady. Mampalahelo ianao zany. Fa avy any Antananarivo nga ianao? Toa mazava be mantsy ilay fiteninao. Any mihitsy any mipetraka. Fa mamita hiraka ty no mahatonga aty. Dia manahoana ny fahitanao ny aty aminay? Mahafinaritra. Fa hitanao no mahatonga be fanontaniana be aminao. Iano a? Misy olo-patatro izay hoa tena mitovy tsy misy valaka aminao zao. Tena niveriko fa hoe izy mihitsy zao ianao io. Aizako. Tsy za zany ka. Tsika za ve tsy voazao vao ny ony e. Sa efa ohatry ny efa nisy toerana nahitako anao manko. Nefa taiza moa. Tena ampianaran'ny zanakao ihany ka. No hiveriko fa izy mihitsy anie ianao tamin'izay. Ezitra be moa ianao tamin'izay dia nahavoatonany Nathan. Zay vao tsaroko. Ay ve ka ianao ilay nifandona taminay tamin'iny andro iny e? Andraso ange ampisehoko sara ianao e. Ty, jereo. Eo e. Oay e. Toa tena mitovy tokoa. Na le fandengana eo mitakolakay aza. Mahavarina. Lazaiko anao e. Ary fanga olo tianao tovavy io? Toa mitositosy aminao mantsy izy ao anatin'le sanabavinao. Olo tiako ka. Fa indray efa roa taona izay no nafaty azy. Maty tamin'ny loza-piarako ty. Andray, mampalahelo. Dia tsy mampalahelo anao ve izany mahita olona mitovy be amin'ny toy izao? Eny e, malahelo ve moa tsy alahelo fa afaka ny anao inona tsony moa? Mahereza re.
Izay ihany angamba no azoko lazaina. Tsy dia mahay miteny loatra koa mantsy ahy e. Fa ahoana Madame Sandra? Hoe ahoana izay? Tsy manambara zavatra be aminao fa ny anarana hoe Miora. Miora? Tsy mampatia ninina amiko raha izany anarana izany. Fa Miora izany no anaran'ito tovovavy io? Ahoana aloha e? Sao dia mba kambana indray ary ianao ohatra e? Tsy kambana aloha ary ny fahalalako azy. Vavy tokana ozy ny vadika ary kamboty. Dia efa nisy fotoana ve nipetrahanareo tany Antananarivo? Ie. Tany azy natao niteraka ako. Ay ve? Fa inona mahataitra anao amin'izany? Tsy misy inona ka. Fa hatramina mahay an'ilay tranonay no nifindranay taty. Roa taona teo angam'izay e. Roa taona? Ie. Hoe vitatsika dia tongotra hatramin'ny lalana moto marina. Efa ho aloha kely eo ny tranonay. Ay ve? Nafinaritra be ny tafata aminareo mianaka. Aleo manaraka indray ty zanary ny resaka raha tsy mampanimony. Na ty indray sy ny numéroako dia fampiantso ohatritsika na asa? Zange ka tsy tokony handray zavatra avy amin'ny olona tsy fantatro ozy ny vadiko hoe. Angamo ataonao fantany fa nandray ny numéroako ianao e. Eny e, tsy maninona raha tsy mety aminao. Sa ay zary e. Zay ahay. Mandra-peo ny ohatra i Madame Sandra mantsy e. Au revoir Nathan. Au revoir tonton. Raha mitoko sy le vehivavy mitovy be amin'io reny. Inona tokoa moa izany no antenaiko ho hita ty e? Ary tsy izy ve ty miampita raha be ty? Ndaso hoe Miora! Manao any ianao? Ataovy resaka raha zoko kosa e. Nangariany kala fotsiny amarina dia ny lalany any ny zorany. Miora! Mba andaso kely aloha e! Azafady Ramsey, tsy fantatro ianao. Ary zaho koa tsy miresaka ela be amin'ny olona tsy fantatro izany. Sanalaingako e. Voatsy ela akory nefa niresaka tamin'ny olona tsy fantatro akory. Fa ny mahagaga tamin'ity lehilahy ty to tsy mampazoto azany mihitsy ny resaka aminy. Miora, andraso moa e, sedra ihany ge ty e. Dia tena tsy tadidinao mihitsy ve, ha? Ohatray, fa ty rangahy ty ve lasa daly e. Sady aza mifampitazotazona rangahy ty a. Tsoko vonjeo eo ianao a. Fa inona koa ary ty ataonao tiry Miora, ha? Sedra ihany ange ho aty e. Efa miteny aminao a. Leny ty anao fahiny. Tsy fantatro ianao. Sady mialaty eo amin'ny lalako teo fa mandreraka ka. Andray, fa ahoana ary zao e. Fa raha tsy Miora ary ianao dia iza ka? Zao a, tsy fantatro ianao. Ary tsy fantatro koa izany miora-mioranao izany. Ka mialaty eo ianao fa tarany mpianatro. Tena tsy nenono mihitsy verangano tena nefa dia lalany ihany ny zorany ko. Ary inary ny tena marina amin'izy roa lahy reto e. Toa mifanarakaraka sy mifampitsikilikily tsy haiko izany. Zaho koa tia mba lalina. Mba miteny nefa zaho aza ny tena tompony. Toa ohatrany tiako fantatra daholo mantsy izay ataony toko izay alehany.
tena hoe adala. Efa ho firy andro izay toko mankety foana. Rehefa ntanina nefa izy dia mody ahodikodiny fotsiny ny resaka. Tsy ho arahako ny farany. Dia izao indray sehatra. Fa misy inona loatra ary aty e. Ary ny famaleman'olona ve izany sany koa dia tsy nahazaka. Andrekako ny masoko ve mandrosa. Andraso eko sehako mihitsy ny masoko. Tena tsy mamita kafo zeriko fa tena miora io. Miora. Angamotsy efa maty miora. Sa faty mitsangana io miresaka amin'ny sedra io. Tsy azoko mihitsy ka. Iny fa lasa nyritony kala. Metesitra angamba. Iny koa sedra fa lasa. Ary tia misotra makaty amiko tia kala miora zany. Andre, atao tsy malala akory. Fa inona koa ary ty film hitako ty e. Ay misy an'izao nefa dia tsy razay nitoky amiko. Eny e, na koa moa nanteneko lazainy amiko. Ity sery ty ny tsara presahako zao. Sady mino aho mantsy fa iny faty mitsangana iny mahavarianan'izy roa lahy ity. Fa ny antony anarahany sedra ny toko sisiany miresaka miora ny somary mahavariana ako. Sa liana amin'ity raha-raty koa izy. Eny e, na zatsy izy koa saza ve. Atao anaty lasitra hono izany raha araka lazain'ny ato dia avy eo atao anaty lafaoro mandrisy ny atiny indray dia 50 degré maripana. Dia vita ny chocolat. Mino aho fa eto io poulet rôti io ka. Efa narahako atsaka sy andavany daholo tsy na izay zavatra nasafaina tato amin'ilay vidéo. Miora. Mitamberina ato an-tsaiko foana ilay anarana ny antsony ilay lehilahy teo. Miora. Fomba iza loatra ary ilay miora e. Na za koa aza tombaliana. Ilay endrika tena hoe mitovy tsy nisy nanavahana. Ny voloko fohifohy kokoa sady miloko fotsiny. So dia mba tovolahy iny aza ny lalana ahitako ny havako. Davida mantsy ny laza fa efa nikariko an'izay mety ho avako fa tsy nahita vokany. Iza koa moa malala raha toka hoe misy ifandraisana amin'ny lazako izay tsy mety miverina atao an-tsaiko hatramin'izao tovovavy antsoina hoe miora. Iza koa moa malala raha misy zavatra feno Davida momba. Aleloha lamindray tokorotandreto mandra-pisedra n'ilay atiny ndraika. Zavatra kely iny verangano natao teto nefa dia nikorotana ambony ambany hatramin'ny lakozia. Mikorobe koa azy ty efa feno be. Oay, ary boaty kely iny ty ao anaty fanaripako ty. To boaty mpanafoty misy sarony. Zany no anarany. Dia izy atao trano mihinana an'izany fanafody izany. Dia fanafody n'inona? Sa misy marary an'i Davida fa hafeny ihany koa. Aleo anontaniana rehefa tonga ao. Hitako ny hevitra. Aiza moa ilay ordinateurako teo anaovako fikeroana vetivety. Andraso. Inona moa ilay anaran'izy teo? Dieto. Dia fanafody n'inona moa ny? Fa inona daholo azy reto voasoratra ato reto.
dia misy koa ato hoe mahavery fitadidiana raha hohanina matetika loatra. Hafahafa. Andraso hoe jereko ny endriny. Ohatray, tao mitovy an'le fihinako. Tena izy mihitsy ty. Andraso indray hoe ampidiriko ny anarana misoratra eto amin'ity boatim-panafody fihinako ty. Hafa mihitsy ny endriny fa tiray ity zany le fihinako. Seria, misy zavatra mainga zany e. Nga tsy ianao za fofony zany. Andrekakao. Maty apole rotiako. Farina teto ambody ordi teto amin'ny marina. Fa inona koa ary mahazo anao ty e. Tandremy fa zavatra ohatran'izao angeny mety hiteraka hitrano e. Tena saika loza mihitsy. Ary aleo aprimo matsary ty boatim-panafody ty. Sandra. Enao koa manaitra ka? Fa inona koa ary ty taitaitra be ty. Nataoko fa mbola tsy natorina tao dia izay no naela be anao tato anefiny tato. Efa matory izy ka. Andrasom-piako amin'izay ny jiro. Fa inona ho any mahazo ny vadiko e. Tato ato izay mantsy ianao ohatry ny vary marina tsy haiko izany foana. Vakiany boky mihitsy aza moa indraindray. Tsy sinona ka. Mba lasa fotsiny saiko indraindray hoe maninona ary mbola tsy mety miverina foana ny fitadidiako hatramin'izao. Nefa efa mba manaraka fitsaboana ihany. Tsy efa miaina anaty asambarana ve moa ianao zao ka maninona moa na tsy tsaronao intsona zany e. Sady tsy nisy hafa amin'izao ny fiainantsika tao alohan'ny nahaverezan'ny fitadidianao. Feno fakatiavana sy asambarana. Maika moa fa niampy ny fahatongavan'ilay sombony haitsika. Ka na ny sary mba mety hampatsiahy an'izany fahasambarantsika efa iny izany azy ty tsy misy na dia iray akory azako. Lohako fotsiny marary rehefa miezaka mitadidy aho. Ka ny sarintsika hatramin'izay sy ny atota taratasitsika rehetra ingeo ka mahay tao amin'ilay tranontsika taloha daholo e. Tsy nisy niangana na dia iray aza. Na dia izany aza ve? Tsy mbola nahita ny sarina nataon-kely tamin'ny mbola mena vava na ray aza. Toa-tsapako misy fahabangana be izany eo amin'ny fiainako. Za raha teo moa tsy mba manakavana ozy ianao. Ireo avanao nefa toa mihafahafa be amiko izany daholo. Fa mihafahafa hoana koa azy. Mety mbola tsy zatranao le hoe very tadidy fotsiny zareo. Efa horotonao koa ve izay dia mbola tsy ho zatra ihany. Fa mba taiza tokoa ny fakahitatsika reto e. Toa mbola tsy nitantarainao mantsy. Ay ve, tany Antananarivo ka. Dia tany ihany no nataony rahatsika. Mahajanga indray toerana tena tianao indrindra. Matetika sika no namonjy fialatsasatra taty. Taorian'ny namain'ny tranontsika sy ny antony arak'asa moa dia izao tsika telo mianaka ny findra taty izao. Ay moa, ndrisy nefa fa tsy nisy tsaroko daholo izany rehetrarehetra izany. Manana rehefa natenany e. Mbola ho avy ny fotoana. Ao fa tantarakanao amin'ny Tsipriana ny fomba ny antsika. Ny sainao aloha dia tsy verina izany intsony mihitsy e. Efa ainao, irery. Engany. Inona daholo nefa ny anton'izany fanahinao rehetra izany e. Misy olona angano malalako. Tsy fantatro fa ohatry ny misy olona manarakaraka izany foana tato ato e. Ary mampifamadika amin'izany tovavy antsoina hoe Miora izany. Miora? Eno lehilahy roa izao nefa nihevitra ho izany Miora izany. Mila mitandrina ianao raha izany Iza ny mahalala raha olona tia nisy ratsy anao izany. Tokony tsy mivoaboaka antsony aloha ianao. Aleo mipanampy no asiantsika maka sy manatitra ny natao. Moa raha manam-potoana dia alaiko amin'ny fiara.
tsy ilaiko mivoaboaka eo tsony ho ahy ianao a. Eny ary ohatry ho any amin'ny toilette koa ka ny tena directionko teoko. Ohatry fa ataony verina indray rety ianao sa nisy zavatra dino? Fa mba iza ho le tonton Toky. Tonton Toky? Zany foana ny tantarainy natao amiko hoe ny fitianan'izany tonton Toky zany kilasony izy. Ay ve namako re zany sendra tafahoana izay rehefa zany tena mpianatra iny. Namanao kony tsy fantatro. Anga kosa moa dia voatery ho fantatro daholo ny namako mety efa hitanao azy izy fa tsy fantatro fotsiny ko. Ampafantaro ahy manaraka. Tokony ho fantatro daholo mantsy izay mifanerasera aminao. Ay tokoa moa. Mandehana soa tongany amin'ny toalety eo tsony koa izay tokony ho entiny. Aza mivoaboaka eo mihitsy ho ahy ianao manomboka rapitso a. Eno a. Inona koa ary nazo antavita tampoka teo. Ohatrany hoe mailomailo hafahafa zany. Sa tena manany amiko tokoa izy. Zany efa vao maika to tia trotra be zany. Tovoka amin'ilay ketsakejaina. Iza ve ka misy an'izany hoe tsy maintsy ampahafantarina azany daholo izay mifanerasera amiko. Afom-pitiavana nosoratany Itokina Natoky Gérard Rabemanantsoa sy Anjara Somiora Lalaina Patricia. Novelominy Vantsoa sy Antsaravaka Niaraka tamin'ny Arliva Tahina Nantenaina Arsinaiza. Roland Ramanantsoa nandray feo Anjarliva Nana Totosi. Mbola itoy